Jesosy. Amen. Afaka masotoerana azy tsika tompoko. Amen. Mba afaka mba mitsika aminao akaikinao venao ifalio hoe ny fiainanao. Amen. Zay le lesitsika teo tamin'ny deuxième culte hoe mila mianatra misadapta. Ianarana zany mba misadapta amin'ny fiaina. Mianatra tsisy jiro ndraikindraiky. Ianarana indraindray ahoana rehefa malahelo, karakory iaigna agnatina lahelo. Ahoana ny atao rehefa faly. Ahoana ny atao rehefa manambola, azo atao daholo ny zavatra sahala amin'izany. Ka eto androany dia iresatsika ireo toetra tsara hita ao amin'ny zaza. Satria ny Baiboly dia milaza amin'ny Matteo 7:20. Matteo 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Ozy ny teny soratra masina hoe ho an'izay manana Baiboly ge mba andao mba hovakitsika vetivety. Matteo 7:20 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Indray manko revana dia tany saina foana le hoe zaza, zaza, zaza. Ny tegna ianarana agnatin'izy io zany dia le toetra ny zaza, fa tsy le hoe paozina zaza akory. Atsika rehetrarehetra ve? So dia anao ndraiky zany hieriny ndraiky any mevisoso zaho, tsy zay le toetra ny zaza. Hoe vary zao ndray lazaigna fa soso. Fa ny toetra ny zaza misy zavatra tsara hita ao anatiny. Hitantsika Matteo 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Izay mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tamin'izany ora izany dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe iza moa ny lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Andininy 2. Ary Jesosy niantso zazakely anankiray ankeo aminy dia nametraka azy teo afovoany ka nanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa, raha tsy miova ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Raha tsy magnino ny? Raha tsy miova ozy izy ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Koa nazovy aneritena tahaka ny zazakely ity, tahaka ity zazakely ity, dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary nazovy no andray zazakely anankiray aza tahaka itony no ny anarako dia mandray ahy. Alleluia. Zany hoe tsy rehefa tsara fa zay mandray zaza hono dia mandray an'i Jesosy. Donc zany ao amin'i Jesosy misy toetra mampiavaka azy zay toviziny amin'ny zaza. Ho resantsika moa zany rehefa avy eo. Raha tsy miova ianareo izy ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy ho mpandova ny fanjakan'ny lanitra. Eto zany revana dia atoro anao androany ireo karazana toetra hita ao anatin'ny zaza. Ato amin'ny Genesis 1:20, ny andininy 7:10, Genèse 21:17, dia mbola miteny koa ny soratra masina manao hoe Genesis 1:20 andininy 7:10, 21:17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza. Na inona koa ny feon'ny zaza? Ary ren'Andriamanitra ozy ny feon'ny zaza dia niantso any Agara le anjelin'Andriamanitra tao an-danitra ka nanao taminy hoe inona izato manjoanao ry Agara? Aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny toerany. Ren'Andriamanitra ozy ny feon'ny zaza. Eto zany rehefa agnisan'ny zavatra hita anankiray ny zaza dia tsy manan-tsiny. Ny zaza tsisy fahotana zany agnatina zaza. Zay ane mahatonga antsika tizone ho an'ny sasany mametra-panontaniana ary be da be mbola misalasala hoe magnino ndraika atsika pastera ozy ny sasany tsy mba magnano batisa zaza. Efa nazavaiko fa ny dikany teny hoe batisa dia égale fibebahana, fiekenkeloka, hoe natsapy ianao fa nanota dia mifona amin'Andriamanitra ianao ny amin'ny fahotana vitanao. Natsapy ianao fa nisy eloka dia mibebaka ianao fa navita eloka. Ny zaza nefa tsy mba tahaka zany. Ny zaza tsisy eloka vitany zany. Ka zay mba tonga antsika tsy manao batisa zaza
fa mitsodrano zaza ianao ataontsika. Tsofogna rano le zaza mba handeha araky ny lalan'ny fahamarinana ny fiainany. Tsofogna rano le zaza mba hitombo taiza na i Jesosy koa ara vakio ny baibolinao fa tamin'ny fahakeliny Jesosy tsy batisa natao taminazy fa fitsofany rano. Efa feno 30 taona Jesosy vao natao batisy. Zay riavana ny fahamarinana. Fa ny ankoatran'izay dia dogma napetraka amina fiangonana dia tsisy maharatsy azy. Samby amin'ny dogma anazy moko ny fiangonana. Fa ny tenin'Andriamanitra dia olon-dehibe ny tokony atao batisy. Vakio ny baibolinao fa mbola tsara nisy resaka batisa zany tao. Raha tsy taty amin'ny testamenta vaovao tamin'ny andron'ny John nanao nanao batisa voalohany. Tsara nahita anao hoe Mosesy mpanao batisa na Petera mpanao batisa na Izoby mpanao batisa. Fa i John mpanao batisa nanomboka azy. Ary na i Jesosy aza dia nataon'i John batisa teo amin'ny onon'ny Jordan. Tsy tagnatina rano tagnaty kopy fa tamin'ny onon'ny Jordan. Ony zany ranobe dikan'izany. Teo izy no natao batisy. Dikan'izany raha tegna mandinika soratra masina ianao ka mandala ny atao hoe soatoavina araka ny baiboly dia mahita fa ny batisa dia égale fibebahana. Amen. Eto anefa izy milaza fa raha tsy miova ndraiky hono ianareo ka ho tonga tahaka ny zaza dia tsy ho mpandova ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa nisy fotoana nitoravan'i Abrahama i Agara sy ny zanany satria nananjanaka i Abrahama dia tsy izy fa Ismael zanaky Abrahama tamin'ny Agara, vehivavy Egyptianina izy io. Raikitra niadin'i Agara sy Sara vadin'i Abrahama. Dia tsy maintsy nitoravana i Agara sy le zazakely le naterany dia lasa tagnaty ala tagny zareo. Dia tagny anefa no nisy ty verset ao amin'ny Genèse 21:17 ty hoe ary ren'Andriamanitra ozy ny feon'ny zaza. Tsy nohony amin'ny Agara no nisovenanjareo fa nohony avy tamin'le zaza. Satria averiko eto ihany fa ny zaza dia tsy manantsiny. I Abrahama nanantsiny satria niteraka tamina vehivavy hafa ankoatra ny vadiny. I Agara mety nanantsiny satria niady tamin'ny Sara. Fa i zazakely Ismaela io tsy nanantsiny. Dia ny presizeny baiboly mihitsy hoe ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza. Raha miovy ianao tapa-kevitra anaraka ny lesona ty androany dia manomboka ho ren'Andriamanitra koa ny feonao. Alleluia. Amen. Ny zaza rehetra nefa rehefa tsy maintsy misy mpitaiza. Tsisy zaza velombelogno ho azy raha tsisy mpitaiza. Donc zany toetra anankiray takina aminao koa dia mila manaiky ho tezaina ianao. Miova ho tahaka ny zaza. Magnino moa ny zaza? Manaiky ho tezaina. Misy ane zaza rehefa mitomagny be ka tsy hitany mamany raha ataonany tsisy nono tsisy biberon tagnany mamany tao koa dia hoaniny. Tsy efa nahita jary ianao? Ia. Dia mitsetitsetitra ke mboko nono nefa tsisy nono aby. Ny sasany asinjareo ino agnaran'igny le sary tetiny. Dia mankafy mbaka ny zaza igny. Misy entogna ka tsy mety misy ronono. Miova tahaka ny zaza. Azontsika ve aloha le lesona treto? Amen. Ao amin'ny Exodosy toko faharoa ao ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Exodosy toko faharoa dia ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Exodosy toko faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Dia hoy kosa ny nabaviny tamin'ny zanakavaviny Farao, andeha akapitaiza amin'ny vehivavy Hebreo, andeha akapitaiza amin'ny vehivavy Hebreo va aho ankaty aminao mba hitaiza ny zaza ho anao. Ary hoy ny zanakavaviny Farao taminy, andeha ary. Dia lasa raha zazavavy ka naka ny reniny zaza. Alleluia. Ary hoy ny zanakavaviny Farao taminy, ento ity zaza ity ka tezao ho ahy fa izaho andohany karaha manao. Dia nentina vehivavy ny zaza ka nitezainy. Amen. Teto dia tantaran'i Mosesy. Nisy lalàna navoakan'ny Farao fa ho vonogna daholo ny zaza Hebreo jiaby, indrindra fa ny zaza lehilahy voateraka. Dia natahotra an'igny mbaka ny maman'i Mosesy satria niteraka zareo. Dia nataony tambonina zavatra i Mosesy. Dia nalefa tambony rano. Dia izy nandeha tambony rano igny fanena tamin'ny zanakavavin'ny Farao ndraiky.
Dia zareo nefa mbola tsy nahay nitaiza, ary fantanjareo fa zaza Hebreo io. Dia niteny le anakireo andeha haka olona be zaho izy hitaizan'le zaza. Dia rehefa naka olona izy, sendra tany amin'ny mamany Mosesy misy ndraiky no misadresa. Indanina mba teizay ho anazy zaza ty fa efaiko karaha manao mitaiza anazy. Aza fantanjareo fa mamany zaza migny izy mitaiza anazy. Zay le fiasan'Andriamanitra amin'ny fitiavan'ny zaza. Raha magneko karaha zaza anao zany dia zany ny zavatra hitranga. Na dia ahiliky ianao fa tsy tafahiliky. Na dia misy mangalatra ny fanagnanao averina aminao foana. Teto raha dininao tokony ho faty Mosesy. Tokony ho rava ny fiainan'ny Mosesy. Fa satria zaza Mosesy dia nifanena tamin'olona hitaiza, ary rehefa nitady mpitaiza dia ny maman'ny Mosesy ihany no nitaiza azy. Azagaga ianao mbady ty lesona ty fa zavatra nangalarin'olo taminao andeha aterin-jareo aminao ndraiky. Fa ny condition mila manaiky hiova ho tahaka ny zaza. Tsy haiko raha mba inonao zany fahamarinana zany. Alleluia. Amen. Andriamanitra mihitsy zany no nivaky loha aminao raha manaiky ianao hietry ho lasa zaza. Fanetrentegna zany revagna no ilaina aminao. Mialainao amin'le fizahozahoana hoe zaho ane zao efa ndana mba matoky an'Andriamanitra. Amen. Ndana mba manomboka miteny hoe mahay zavatra Andriamanitra. Ndana mba manomboka miteny amin'ny vadinao raha tsy Andriamanitra tsy ohatry zao atsika. Mba teneny ny fianakavianao hoe raha tsy Andriamanitra tsy sahala amin'izao ny fiainatsika. Alleluia. Amen. Eto zany androany ny toetra anankiray voalohany takina, satria ao ambavana zaza io koa misy hery vakio ny Genesis 2:20-2:20. Fa matetika dia ahitanao zavatra isan-karazany. Ny toetra voalohany tsara hita ao anatin'ny zaza, ny zaza dia tsy mba menatra na mininana na mininana. Azonao zany zay mahazaza anazy, tsy menatra. Zay ny zaza zay. Fa atsika ndray na hitondra baiboly mandeha mivavaka ary anao menatra. Ny zaza na izy mibolaka ary mavita magnanjo mama ozy amin'ny mahazaza ananjy. Tsisy resan'ny loha amin'izany. Fa anao ray aman-dreny tamba be atao vakanjo anao ozy anao. Fa ny zaza no tsy ahoany zany. Ary io koa na mahita ray aman-dreny misy olo lamba saly mitsofoka misambrako. Rahanao ka malo ozy. Izy amin'any tsy miexista zany aignatra zany. Zany akory tsy midika hoe ndeha hitety bazary igny anao hibolaka ndraiky. Nagnino mala madaminao nierigny zaza. Aha. Tsy mahazo makan'izay. Toetra le alaigna aminjareo tsy le magnandriky. Toetra. Tahin'ny tompo ianao. Zay isan'ny point fort-na zaza. Raha anao zany mbola begna maso, possible anao tsy havita hitady vola edy. Tsy megnamenatra anao raha vao tady vola tsotsotra. Megnamenatra anao hiresaka amin'olona. Megnamenatra anao hinegosie zavatra. Faharoa, agnisan'ny toetra nagnana zaza, ny zaza dia mino fa zay ilainy tsy maintsy azony. Anao mba vao nahita zaza miasa loha. Nagnino manao? Tsy haina misy ronto andro na tsy wisy. Misy zaza hoe manao an'izany. Miasa loha amina volam-bazary hono izy tsy mamiteniteny ananjy. Miasa saigna hono izy hoe voalova hoe nofantragno sady tsia. Non. Ny zaza dia inony fa zay ilainy tsy maintsy azony. Ary mahatonga ny midongodongy aminao izy satria asireny fa manana zay ilainy ianao. Tadidiko igny zanako kely Davino igny tambola kely. Isaky mandalo amin'ny gastro anjoma raha eto zay. Io amin'ny 4e mai igny misy tracteur be zay ty taloha. Io izy papa izy vidihoana. Dia ividianana tracteur hono izy mila andesiny lamody zao dia zao. Azonao le nampianatra anahy mihitsy reto zaza reto zany. Dia mieritreritra hoe fa Andriamanitra kely mihitsy an-tegna ray aman-dreny io. Hoe zay tadiaviny tsy maintsy azony. Anao tsara nahita fa ny zaza andesinao an-dragnon'olo ka nahita dôla tiany izy kilalao tiany lazainy fa anazy koa igny. Ia. Anefa nareo roa tsy araka ny vidiny, tsy niaraka ny vidy izy. Tsy misy mihitsy facture mananjy an'igny fa inony fa nanjy hon'igny satria tiany. Fa ny kristianina magnaradia an'Andriamanitra
dia mbola mila mimpaherezy. Dia minoa ianao fa anao fakagana amin'ny fiainanao Andriamanitra. Iay, ko na to tsy eny. Minoa ianao fa hita fa manginy tompo amin'ny fomagaga. Eny, raha tamin'izaho mbola tsy nanambady izy possible. Zaho le pasteur fa manambady. Izy ihany mamaly vavaka ananjy eo. Ny zaza nefa c'est tout à fait le contraire. Ny zaza dia mino fa zay ilainy tsy maintsy ho azy. Miteny aminao nga zanako hoe nona za aza mamoaka sakafo akeny ianao hitanao anazy. Ifankahita tsara nareo an-tragno. Raha ny zanakanao miteny hoe nona, zay rehefa moa mampiafatrafitra ndraiky zazamena regny misy zavatra ilainy. Dia igny zany ny façon de parler ny ahafahany communiquer aminao. Tomagny raha vao renin-jaza maregny zaza mitomagny na mamoaka nono na manolokosy na magnadio mamparoso dia misy biby misaptonga dia communication enjagna be hitomagny igny fa tsy hoe vlaiko. Anao amin'izany ny force-na zaza ka raha anao mba mianatra anagna andreo toetrana zaza reo ho hitanao fa iova fiainanao ary ahafahana mandova ny fanjakan'ny lanitra amin'ny fotoananao mino fa zay tadiavinao tsy maintsy ho azonao. Ny zaza nefa mino fa zay tadiaviny tsy maintsy azo. Na miasa papany na tsy mikarama papany na magnano akory tsy tia lalan'izay. Aminanjy mofo dia mofo ihany, biscuit biscuit ihany, kilalao ihany. Tadidiko zanakanay reo tamin'ny mbola kely tsy hainjareo kilalao zany fa dôla foagna hainjareo. Dia mba hialagna amin'le hoe afantaranjareo raha koragninay mivadiny dia hoe remonao mikilalao ah. Tsisy raha fantanjareo koa kilalao zany. Dôla koa mivolagna anao dôla ke mo fa tsy maintsy mividy anao. Tainy tompony ianao. Ya. Ny zaza dia mino fa zay ilainy tsy maintsy azony. Ny zaza ihany koa dia mino fa anazy ny zavatra rehetra. Anazy. Ataovy misy tobilon'olo tsaratsara mandalo anahy igny. Na sary amin'ny télé io ary lazainy fa anazy. Trako anahy. Ninanjy daholo raha jiaby hitany. Izay ilainy dia anazy. Tsaroko tamin'ny fotoan'andro niresaka tamin'ny ray aman-dreny niara-panazy dia ny révélation mba niteneniny anay tamin'izany dia hoe iporony ozy Davida ozy anahy ozy fa mbola tsy nangatako fogna. Aminanjy ino tsara be zaho. Zany hoe tia hampianatra zany izy fa any Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy. Alleluia. Any Jehovah ny tany. Zany hoe mila manana ianao karazana finoana zay manaiky fa zay ilainao tsy maintsy azonao. Mila manana ianao toetra spesialy fa anao ny zavatra rehetra. Raha izay no anagnanao manomboka ame mitombo ara-panahinao. Alleluia. Amen. Ny zaza ihany koa revana dia tsy mba mitagna fahatezera. Maninona hoe ny zaza? Tsy mba mitagna fahatezerana ny zaza. Amisy nefa amintsika reo mandraky ty ny androany mbola tezitra mivadina. Mbola tezitra amin'ny fiangonana zay nivavahany taloha. Mbola tezitra amin'ny pasterany. Mbola tezitra amin'ny ramosiny, tezitra amin'ny madama. Maro ohatran'izany. Zay raha tonga